Faly miarabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra zao herinandro vaovao volana vaovao izay omen'ny tompo antsika hibanjina antsika ny lohahevitra vaovao indray manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra Rainay Masina sy tsara indrindro, ilay Andriamanitra tompony fiantsoana izay efa namonjy anay ka nanome ny fiainam-baovao ho anay. Ny dera sy ny laza, ny voninahitra no indro atolotra ianao. Raha ankehitriny izay vonona indray andre ny teninao, ilay teny manova ny fiainanay, ilay teny mampahery, ilay teny izay mamangy anay amin'ny fotoana rehetra. Koa hazavao amin'ny fanainao masina ary, ka ny fanainao masina hialoha lalana andraisanay ny afatry ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio indray ry havako dia hitantsika eo amin'ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina, toko fahaefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaefatra, andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe: nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny, fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ho amin'ny Tompo ho ampitomboana ho aminareo anie, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity epistily faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto, manomboka amin'ny toko fahatelo sy ny toko fahaefatra, ny toko fahadimy, ny toko fahaenina, dia mampiharihary amintsika ny lanja sy ny maizy azy ny apôstôly andaniny, ary ny lanja sy maizy azy ny fiangonana ankilany. Eto amin'ity ampahan-dahatsoratra ity dia miezaka manazava ny apôstôly Paoly maneho amin'ny fiangonana ny kalitao ananany amin'ny maha-apôstôly azy, ny kalitao ananany amin'ny maha-apôstôly azy. Tsy haivony mandrakariva fa amin'ny maha-apôstôly azy dia manana ny kalitaon'ny fahatokiana izy, ny kalitaon'ny fanompoana, ny kalitaon'ny fanantenana, ny kalitaon'ny fiaretana fahoriana maro isan-karazany. Ary eto amin'ity mofinaina ity dia asongadiny fa manana ny kalitaon'ny finoana izy. Ireny rehetrarehetra ireny hoy izy no mamaritra ny maha-apôstôly, ny apôstôly, ary indrindra manamafy ny antson'Andriamanitra izay efa nazavainy mandrakariva ny amin'ny fomba ny fanenany tamin'i Jesosy Kristy ho any amin'ny lalana makany Damaskosy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mamariparitra ny tombony, ny tombotsoa azon'ny fiangonana ny apôstôly, ary ambarany mandrakariva fa
ny fiangonana no mahazo tombontsoa noho ny amin'ny finoany, noho ny amin'ny fanantenany, noho ny amin'ny fahatokiny, noho ny amin'ny fanompony, eny na noho ny amin'ny fiaretany azy. Eto zao ohatra dia ambarany fa manana anjara fiainana ny fiangonana raha toa ka fahafatesana kosa ny azy. Mikatsaka izay ahazon'ny fiangonana tombony mandrakariva ny apôstôly, nefa eo anatran'izany dia ambarany fa tsy faty antoka ho azy akory zany ny fiangonana mahazo tombony, fa izy tsy maty antoka, satria i Jesosy lay tompony fiantsoana no inony sy antenainy fa andray an-tanana azy. Arak'izany dia manaiky ho faty antoka noho ny tombontsoan'ny fiangonana ny apôstôly, manaiky handray ny fahafatesana dia ny fahafatesana tao amin'ny Kristy mba hahavelona sy hahazon'ny fiangonana ny fiainana. Hitantsika tamin'ny tantaran'ny apôstôly ry havako fa nandany tena manontolo izy, nandany maizy azy nahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny izany fanarahana ny tompo izany. Ary aseho ny eo amin'ny 5:50 fa tsy faty antoka akory zany, satria andaniny izany fandavan-tena sy fahafoizana ny zavatra maro zany dia natao ho voninahitry ny tompo, hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra ho izy, fa ihany koa mba ho tombotsoan'ny maro arak'izay voalaza hoe noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro na ny fiangonana. Ny fototry ny finoana kristianina zany ry havako dia miorina ao amin'ny Jesosy Kristy lay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty, lay ahafahana mandany tena, lay ahafahana manaiky ho faty antoka, lay ahafahana mahafoy ny zavatra rehetra mba ho tombontsoa ho an'ny hafa. Raha tsy mandalo na miombona amin'ny fahafatesan'i Kristy sy manana fahatokinany amin'izay nitsanganan'io ny mpino, dia tsy afaka mizara na inona ho an'ny hafa raha teo. Afaka mizara ny manontolo ny amin'ny fiainany sy ny momba azy arak'izany ny apôstôly rehefa mino, rehefa manana fanantenana ny amin'izay nahafatesan'ny tompo sy ny fitsanganan'i Kristy raha teo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, asehon'izao tenin'Andriamanitra omen'ny tompo antsika izao ny kalitao sy ny maizy azy ny apôstôly. Zany kalitao zany dia hitantsika fa mifono fanetretena, mifono fahafoizana tahaka an'izay efa nahafoizan'i Kristy raha teo ihany. Nahafoizan'i Kristy ny lapany, ny voninahiny, ny toerana izay nisy azy teo akaikin'ny rainy ka nandehanany namonjy izao tontolo izao. Fahafoizana sy ny fanetretena tahaka an'izay nananan'i Kristy ny nanaiky sy niatrika ny fahoriana tetỳ amin'izao tontolo izao. Nandalo ny fihinanam-bilona, lay tsy mba nanana ialofana, lay niaritra fijaliana sy fahoriana, ny fanenjehana sy eso, ny latsa, ny kapoka mahamay, eny tonga hatreny amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesana mihitsy aza. Zany hoe zany ry havako malala ny nataon'ny apôstôly Paoly dia tsy inona tsy akory fa nanahaka izay nataon'i Kristy ihany. Ary zany mahatonga azy miteny mandrakariva manao hoe manahafa ahy tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Nahavita manolotra ny momba ny tenany sy izay maizy azy, izay nananany rehetra ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana, ho tombontsoan'ny fiangonana
tsy noho ny amin'ny tenany fa noho ny amin'ny Kristy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, lesona lehibe azontsika tsoahana amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny ahatakarantsika fa tsy ny hazakazaka ho any amin'ny famonoan-tena akory, ny hazakazaky ny apôstôly, ny hazakazaky ny mpitory filazantsara na sanatria toa jerena fa andraisana faty antoka aza, hiatrehana fiafiana sy fijaliana amin'ny endriny maro samihafa, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, manenjika amin'ny lafiny rehetra ny fiferetana sy ny fahoriana. Kanefa ho tsapantsika fa ho tombotsoan'ny fiangonana no antony ikelezan'ny mpitory filazantsara aina amin'ny fanompoana izay nomen'ny Tompo azy. Ho tsaroantsika fiangonana mandrakariva fa tena tombotsoan'ny fiangonana ny antony amoizan'ny mpitory filazantsara ny fianakaviany, ny ankohonany, ny toeram-boninahitra, ny vola aman-karena, ny izay heverina fa ho kalitao izay sahaza sy mifanaraka amin'ny andro ankehitriny, afony ny mpitory filazantsara ho amin'ny tombotsoan'ny fiangonana. Arak'izany ry havako malala, andany ny tokony faly isika rehefa manana ny mpitory filazantsara izay manaiky hizara, manaiky handany sy olaniana amin'ny fitorian'ny filazantsara ho antsika. Fa ankilany tokony hampitombo ny fisaorantsika an'Andriamanitra isika satria dia ho voninahitry ny Tompo ireny rehetra ireny. Tsy anjarantsika fiangonana arak'izany ny mitsara na ny miantoka mandray an-tanana feno ny mpanompon'Andriamanitra, fa ataon'Andriamanitra, asan'Andriamanitra, fiantohan'Andriamanitra ny mpanompony izany, ary efa ampanantenany fa izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no manatanteraka izany amin'ny mpitory filazantsara. Manana azo lazaina fa tsara antoka manana ny vonona ny mpitory filazantsara, fa ny anjarantsika dia ny mandray ny tombotsoa izay raisina avy amin'izy ireny, ary ihany koa mampitombo ny fisaorana sy ny fankatoavana, ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia ho amintsika fiangonana ry havan'izany tenin'Andriamanitra izany, ahatsiarovantsika ny haben'ny kalitao ny maha izy azy ny apôstôly, fa ho takatritsika ao ambadika izany koa ny taratra izany kalitao izany, dia manefa antsika fiangonana hanana kalitao tsara sy meva, sahaza sy mendrika ny maha-kristianina antsika rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro fa adidy sady tombotsoan'ny mpino ny mikarakara sy ny manana ny mpitory filazantsara voahiraka ao Andriamanitra eo aminy. Dia eto izay dia mivavaka manokana ho azy ireny, ny mpitandrina rehetra, ny katekista, ny evanjelistra, ny mpitory filazantsara any amin'ny tany saro-dalana, any amin'ny toerana izay mbola ianjadian'ny fanenjehana, indrindra eo anatrehan'ny aso izay ataon'ny izao tontolo izao sy ny hafa finoana. Jesosy malalo, Andriamanitra momba ny mpanomponao ianao, ka izany no ahafahanay miantoraka aminao, mivavaka ho azy ireny ankehitriny. Ampanantenao amin'ny mandrakariva ny teninao hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariko. Dia ianao Andriamanitra izay efa nitantana avy tany amin'ny faran'ny tany no ahatanteraka ny teny fikasanao aminy.
Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, no anaovanay sy angatahnay izany vavaka izany. Amen.